Valindray merabantsika rehetra amin'ity andro anio ity mbola omeny tompo atsika manao na fiadanana sy ny fahasoavan'ny tompo atsika rehetra. Meraban'ny reny koa tratra fetiny reny tamin'ny herinandro satria izao avo eto. Dia saotra ny tompontsika mbola tafahoany indray. Mbola vonona ve ianao hisakafo androany. Raha ilay kalma zatra aloha fa tsy antaniny iny fa ity anakiraika aty mila antaniny. So dia tsy vonona ianao aloha fa avo tsy vonontsika dia tsisy ininona azo ny tompo atao atsika. Fa ozy izy ny teniny anakiray izay hoe atanatanao ny vavanao fa ho fenoko. Ahoana tsara? Zanao inona ny azo fenona? Zay vava amin'ny tany, tsy zay vava ka. Ity tsy vorokely tika forsena inana fa zay vava amin'ny tanatana. Fa zay menatra, misy mantsy menatra kratsinina koa izako se. Tomasom-bahoaka eto feny ianao an'izany. Fa zay vonona, zay manana vava amin'ny tanatana, dia zay no fenon'Andriamanitra, zay no mena. Tsisy nininona ataony ao. Raha mijerijery fotsiny tsika, raha ohatra ka mihainohaino fotsiny tsika, zany ny problema ny reny Nikodemosy reny, fatany ihany ny fahamarinany saotra masiny fatany. Fa mariny ty zana ty tena olona hafa ty. Fa nihainohaino fotsiny izy. Misy tantarana mpianatra anankiray izay ao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly tsy tadidiko tamin'i Jesosy maty. Dia misy mpianatra anankiray izay mpanan-karena izy io. Dia mpianatra mpanan-karena izy io dia ozy izy ny filazany saotra masina hoe nanaraka an'i Jesosy tao manginginy izy. Izy zany tsy ilay mpanarady fa tanao ilay olona mihaja mammpanan-karena azy dia resy lahatra izy amin'ny fampianaran'i Jesosy. Fa mitazatazana moramora izy fotsiny izy marina mety zany. Mangingina. Rehefa mandeha ny hira dia izy ilay ngandrina montina tsara tsy mihetsika reny mihitsy fa makafy am-pitoerana eo fotsiny. Fa rehefa tonga ny vanim-potoana anankiray tsy fantatritsika loatra ilay tantara fa ohatr'izao fandehan'ny tantara io. Rehefa tonga ny vanim-potoana anankiray isafidianana izay hosolon'i Jodasy, Josefa avy any Arimatia anaran'io mpianatra miafinafina mangingina io. Nataony filokano no tediavina ny sitrapon'Andriamanitra izy hosolon'i Jodasy fa Matiasy ny lany. Hosolon'i Jodasy nomena ny plasin'ny apôstôly. Fa tsy Josefy satria Josefa ilay olona tsy manatanatana vava fa mendrimendrika mijanjanona mitazotazona ny voninahitra maha-olombelona anazy eny foana. Androany isika raha ian'ny tompo dia mila misokatra tsara, mila tsy menamenatra ianao fa mila tena manatona an'Andriamanitra ity te hiaino anao te handray izay avy aminao androany. Amen. Dia ameno anao ny tompo anio. Amen. Azao kely namanao ameno anao ny tompo androany. Dia tanatanao vavanao sy fofenoka. Tantara voalohany toko fa 220 no andeha ho akitsika anio. Tantara voalohany dia ny toko fa 220 andininy voalohany no anomboatsika azy amin'ity androany ity. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Hitanao aloha tantara voalohany 220. Ny nanisana ny vahoaka sy ny aretina nanjo azy noho izany. Ary ny fifonana nataon'i Davida. Ary Satana nitsangana mpididoza tamin'ny Israely. Dia nanome saina ny Davida anisa Israely. Dia hoy Davida tamin'i Joab sy ireo lehibe ny vahoaka mandehana isaony Israely hatrany Beersheba ka hatrany Dan. Ary eny tetỳ amiko ny isany mba ho fantatro. Fa hoy Joab, Jehovah ny ampitombony olona ho injato toy izao. Na firy izy. Fa moa tsy mpanompon'ny tompoko izy rehetra, ry mpanjaka tompoko.
koa inona indray no hitadiavan'ny tompoko azany zavatra zany. Nahoana andeha hampadiso ny Israely nefa tsy azony Joaba lavina ny tenin'ny mpanjaka. Ka dia niainga izy ka nitety ny Israely rehetra. Dia tonga tany Jerosalema indray izy dia natolotra Joaba any Davida anisan'ny olona voalamina. Ka nisy ray hetsy sy ray tapitrisa 1,100,000 ny lehilahy natany sabatra teo amin'ny Israely. Ary 7 alina sy 4 hetsy ny lehilahy matany sabatra teo amin'ny Joda. Fa ny Levi sy ny Benjamina tsy manala aminy satria fahavetavetana tamin'ny Joaba ny tenin'ny mpanjaka. Ary tsy sitrak'Andriamanitra zany zavatra zany ka dia namely ny Israely izy. Amen. Mitantara anankiray io no ifampizarantsika nyity andro an'io ity. Mino fa ny tompo no andamina ny zavatra rehetra dia hanomeny anjara sy saza ho an'ny fananao. Amen. Raha omentsika aloha hevitra ty afatra androany ity dia Andriamanitra sy ny taremarika izay ny loha hevitritsika anio. Dieu et les chiffres. Manao anaty Andriamanitra dia eo anatrehan'izany atao taremarika izany. Ny contexte no horesantsika voalohany. Zany hoe takiny ahoana sy takiny ahoana io tantara io fa maninona. Fa maninona Andriamanitra. Zavatra tena ingeza be mihitsy ny kapoka vokatry io hetsika David io nomen'Andriamanitra safidy izy rehefa avy eo hoe inona no saza izay homenanao fa andao atopokitsika hatramin'ny voalohany tantara aloha. Rehefa tamin'ny voalohany Davida fantatritsika tsara ny tantara hoe Saola mpanjaka teo. Rehefa Saola mpanjaka dia ilay izy tena drafitr'Andriamanitra tsy takatry ny saina mihitsy ny fandaminana. Fa Saola dia nanjaka teo amin'ny Israely tsy lava be, tsy sadidiko na 2 taona na 3 taona fotsiny izy nanjaka. Dia rehefa aveo izy nyeliminen'Andriamanitra tamin'ny efa fampizarantsika voatsiela izy le salotra andraikitra, ny salovana ny andraikitra Samuel. Dia nesorin'Andriamanitra izy efa nilaviko izy. Fa ny tena marina efa fantatr'Andriamanitra treo fony mbola tsy niantso azy akory. Satria indraindray mety manana hetrehitra hoe efa fantatra voatra izay izy dia manao moatra zany no antsoina. Fa misy teteza mita. Misy ny antony antsoin'Andriamanitra ny Saoly tena justa hitaizanan'i Davida fotsiny. Hitaizanan'i Davida amin'ny raharam-panjakana, hitaizanan'i Davida hietra, hitaizanan'i Davida ahita ny fonctionnement rehetra hoe inona ny erreuran'ny Saoly, inona fadison'ny Saoly mba tsy hidirany ao anatin'izay lalan'izay ary hampatonga Davida hanana accès ao anatin'ilay fanjakana. Jerenao tsara ny zavatra izay ataon'Andriamanitra tena ohatran'ny hoe manao puzzle izy manao an'io zavatra, ohatran'ny hoe manao zavatra alamindamina rafitrafitra tsy takatra ny sainy zany izy ao anatin'ilay izy. Tamin'ny vanim-potoana anankiray amin'izay rehefa lehibehibe Davida, rehefa lehibehibe moa dia manondratrondrana izay. Enganetsika tsy hanondrana. Rehefa lehibehibe fa teto Davida nanomboka nanondrana. Nanomboka tamin'ilay tantaran'ilay nijerijery vehivavy teo an-tokotany dia nandeha andray ty tantara anankiray ity rehefa tsititsity iny izay atao ndao rangahy isaina ny vahoakan'i Israely dia ilay isaina izy tsy nanisany vehivavy fona amin'ny anabavy fa izy tsy nanisany vehivavy fa zay lehilahy mahatatsabatra zay no nisaina afahany mievalue manome tombany hoe ohatrohatry ny ahoana ny tomban'ny tafika koa izany azoko resena ary ahoana mifandehany io tantara io dia lasa izy nanisany Israely dia rehefa nisainy ny Israely ny atao Israely dia foko anankifolo ao anatin'ireo 13 le satria kotin'olona anankiroa i Josefa. Izy zany hoe Manassé sy Efraïma zany zay zanak'i Josefa dia natao kotin'olona anankiroa izy. Dia rehefa nisainy ny foko anankifolo dia misy lehilahy lehibe mahatatsabatra ozy izy ray hetsy sy ray tapitrisa 1,100,000. Ary rehefa nisaina indray ny Joda fotsiny izy teo kambo tsy tadidika. Dia 7 alina sy 4 hetsy 470,000. Falifaly Davida mahita le chiffre 1,570,000 ny tafika koa. Ary tena efa matanjaka be zany ary efa tena milamina tsara le izy. Joaba nafantatra le tantara hoe misy zavatra tsy miady ty. Na tsy mpaminany ary tsisy ninina fantatro mikasika izay tenin'Andriamanitra.
fa tonga dia tsy matiny Joaba lolo le izy hoe misy zavatra tsy mety ty resaka ty ary efa hitany mihitsy hoe fa maninona ianao mitady ampidi-doza ny Israely. Joaba dia mpitaritafika Davida zanak' Zeroia. Dia rehefa nahazo baiko tahak'izay Joaba nefa dia tsy nanana safidy izy fa mpanjaka no miteny dia lasa izy nanisa. Rehefa nanisa izy dia niteny amin'izay Jehova tao anatin'ilay izy hoe fa maninona ianao no manao an'izany tezitra Andriamanitra tsy sitraka Andriamanitra zany dia namely Israely izy. Mba tsy hahatonga diso ao anatin'ny fanazavana dia nanao recherche kely hoe manahoana marina fomba fijerin'Andriamanitra, inona ny problème, inona ny olana tao anatin'ity tantarany tantara voalohany toko faraika amin'ny roapolo ity. Tena arak'ilay eritreretiko ve aloha sa fomba fijeriko fotsiny ihany ilay izy. Dia vao marina ilay zavatra hoe Andriamanitra dia tsy tia manao évaluation anahery, anatanjaka, anapuissance eo anatrehan'ny resaka chiffre. Andriamanitra rehefa anao zavatra ray, izy tsy mila chiffre. Amen. Rehefa anao zavatra ray izy tsy mila taremarika. Tsisy rarahiny an'izany. Na firy no eo dia afaka mampandresy izy. Ary na firy ho eo dia afaka noresy lay fahavalo. Ary afaka noresy ihany koa Israely raha ohatra ka tsy miankin-doha aminy. Tsisy rarahiny an'izany resaka taremarika izany. Tamin'ny voalohany Andriamanitra rehefa nahary ny tany sy ny lanitra, manomboka atao anatin'ity baiboly rehetrarehetra ity, manomboka any amin'ny Genesis toko voalohany mandrapatonga any amin'ny Apokalipsy, dia ny zavatra tsy miova ao anatin'ny tantara dia izay fomba fisainan'Andriamanitra izay. Tsy misy irarahiny an'izay taremarika mipetraka eo. Ohatra na tsy aro zavatra anankiray izay ihany nanao fanoharana ray izay Jesosy. Dia sady mitsika ako me mijery ilay izy tena ty Jesosy ty tena hafa mihitsy. Ao amin'ny boky Luka toko 9:10 ao misy tantaran'ilay mpitandrina tsy marina. Dia rehefa notenen'ny patron io mpitandrina tsy marina, gérant tsy marina io hoe ataovy ny kôtinao fa afaka andro vizivizy dia hoe soroko hiala amin'ny toeranao ianao. Dia lasa izy nakany amin'ireo olona izay nanana ny tompony trosa rehetrarehetra, dia nanontaniany ilay olona nanana ny tompony trosa, ohatra inona moa ny trosan'ny tompoko aminao? Ozy ny atsy vary 100 famarany. Tsotra be mihitsy le frazan'i Jesosy zao no soraty. Toa zany dia tsisy évaluation ninina mihitsy, tsisy katsikatsy to dia soratsoraty fatany ihany fotsiny. Ataovy hoe 50. Tonga indray ny anankiray dia tsy mieritreritra hoe ny anay 100 lasa 50, mety nieritreritra koa ny atsy hoe ny antsika koa zany 100 barika mety lasa 50. Ozy zao soraty ataovy hoe 20. Any tsisy rarahiny, tsisy kady, tsisy ninina. Efa resantsika tety Jodasy mpangalatra fa natao ngiarainy trésorier ny fikambanana. Efa fantatr' zao hoe ho angalany io rangahy io le zavatra fa tsisy rarahiko an'izany. Tsisy rarahiko izay chiffre anareo any fa meo azy ihany fotsiny le izy. Ny tantara rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly ao, zay rehetra jerenao dia tsisy rarahin'Andriamanitra izay taremarika. Mivoaka ny tany Egipta ny Israely. Ny Egyptianina tena olona zatraty tsisy ohatran'izany, miaraka amin'ny soavaly, miaraka amin'ny mpitaingina azy, ary zay nafahan'ny reo ny feny Israely, na dia marobe ary ny Israely 6,500,000. Zany nisan'ny lehilahy Israely fotsiny. Zany miaraka amin'ny vehivavy zany mety afakatra 15 millions, 20 millions tanoana fa tena voafeny Egyptianina. Satria maninona matanjaka be zany tafika Egyptianina zany, zany ny anisan'ny puissance tamin'izany fotoana zany, ny fahendrena, ny fahalalana tao Egypta daholy. Fa tahaka ny mahazatra, tsisy rarahin'Andriamanitra an'izay fahaizana mampahalalana chiffre anao zany. Ay, manana firy ianao? Soavaly zao, ay ve. Tafika ohatran'izao, ay ve. Firy nisan'ny jeneraly, ay ve. Raha maheno nisan'ny jeneraly eto tanàna izy meza fotsiny. Ay zany moa. Fa tena raikitra amin'izay ny fifanandrinana. Fa nga izy taitra akory. Tsy nila nitazona ny Israely tsy migoropaka hoe tena mety fampitady tao anatin'iny ho avy ny Egyptianina efa samofaty ihany. Tadavo izay azo amonona rehetrarehetra. Veleso amin'ny tehana rehefa tsy anaovana azy.
fa Andriamanitra ny azy niketrika tsy zany, tsy mila tehana, tsy mila miditra ao sokafaka io ranomasina mena io dia miditra ao nareo dia anaraka ny Egiptianina. Tsy eritreritra akory izy inona manjo azy fa ho amafisiko ny fony dia tsy maintsy miditra izy ao anatin'io. Dia tsy mila miady nareo fa asariko fotsiny io rehefa avy eo. Zay dia vita ny tantara. Andeha hivoaka amakivaky an'ilay dezera amin'izay. Ozy izy amin'ny bokin'ny Deutéronomia toko 9 ao, mba tsaroko mihitsy n'izay afatra izay. Deutéronomia toko 9 manomboka amin'ny 15. Zay 70 taona izay nitondrany Jehova nareo ozy izy. Fa ny kiraronareo tsisy rovotra, tsisy goka. Ary ny kapanareo tsisy goka ary ny akanjonareo tsisy rovotra. 40 ans, 1960-1985 mandrapatonga 2025. Tsy miova mihitsy n'ilay akanjo. Zany ny tena hoe omaly sianio ary mandrakizay. Ny tompon'le hoe tsy mety rovotra mihitsy ty zavatra ty. Sasana fa tsy miova. Le kapa tsy mety lany ny faladiany. Raha kiraro zany tsisy mivila n'ohatry zao mihitsy mitalony. Fa mahitsy tsara daholo. Mandra-patonga teo amin'ny tany Kanana. Mamakivaky an'io tany Kanana, tany dezera io izy menakavy. Andriamanitra mamelona azy fa tsy mila vola izy. Matsiaro ny tenin'ny mpianatra rehefa nytenenin' Jesosy izy ireo hoe menareo hanina ireo. Hozy ny mpianatra na denari 300 arave tonga dia chiffre ny ato. Tonga dia taremarika no miasa ao anatin'ny saina. Na denari 300 aramoa ampy avoky an'izao vahoaka maro izao. Jesosy miteny hoe menareo hanina ireo. Fa efa fatany raha teo izay ataony. Misy zazakely, misy tovolahy kely. Izy nila vola akory. Izy tsy nampitombo vola, misy olona mantsy metrehitra an'izany hoe tena 5 000 vola ao sisa dia metrako tanana amin'aran Jesosy tovy 5 millions ty tompo. 5 millions ny ilaiko io matavavoaka anay minakavy. Tsy manao an'izany Andriamanitra. Ary androany te hiresaka zavatra aminareo toa dia ataoko mahitsy mihitsy ty hiresaka ty fa tsy asiako fivilavilanana. Andriamanitra tsy manao mirakla araboly zany. Andriamanitra alerjika na tarimarika. Raha te hanao mirakla izy tsy vola mihitsy ny ampitombony. Tsy izany hoe volako tao amin'ny banky efa R1 sisa. Dia lasa 3 tapitrisa le izy. Dia volony nanao an'izany. Mba ahafahana mamitaka an'le olombelona, mba iorena ny finoana ao anatin'izany zavatra. Andriamanitra tsy manao an'izany. Nen'Andriamanitra misy olona mila vola tao anatin'ny Baiboly. Amerenana volan'olona. Inona ny zavatra nilazainy? Ndana maka vilany. Zavatra tsy takatra saina tsisy idirany amin'le resaka. Ndana maka vilany. Dia aza atao vitsy, ataovy marobe. Dia inona ny atao? Ararao amin'ny menaka. Zany zavatra zany mirakla ataon'Andriamanitra. Misy olona mila sakafo. Tratra fahirano Samaria. Revohitra Israely. Mila sakafo ny olona. Ozy izy miteny rapitsy toy izao. Lasa ohatr'izao mividiny vary ordea. Lasa ohatran'izao mividiny sakafo tsara indrindra. Ozy izy ilay mpitaritafika malaza. Na dia nokatra varavarana amin'ny lanitra ary ve Jehova isy ohatran'izany. Izy tsy manao mirakla arabola. Fa inona ny zavatra toany izay zava-misy ao dia io ny ampitombony. Andriamanitra sy ny taremarika. Tsy miara-miasa izany ireo. Tsy mahita an'izany ato ianao. Tao anatin'ity Baiboly ty. Fanoharana ray ny mahita ny olona hoe Jesosy nampandeha naniraka amin'ny Petera-ndana manjoa. Misy vola eo ambavany. Normal be kotrondro ve no aterinao any amin'ny mpanapaka. Hoe ty tompoko nihetranay sy Jesosy. Ty tilapia rokolao ty. Manatena fa ampy ty. Vola no ilaina aterina any amin'ny mpanapaka. Dia izay no nataony mirakla fotsiny hoe io misy vola fa tsy mahita tantara hafa ianao. Andriamanitra sy ny taremarika. Ny zavatra hitantsika ao anatin'ny tantara. Miditra indray tsika ao anatin'ny bokin'ny mpitsara. Misy azan'ny lehilahy atao hoe Gideona zany tao. Nampahorian'ny Moabita ny Israely. Ary nisy miaramila amin'ny Moabita. Dia tahaka ny fasika ozy izy. Voatery ny Israely. Rehefa voatery ny Israely. Dia inona ny zavatra nitranga tao anatin'le izy. Nitaraina ny Israely dia niaino Andriamanitra. Tsangana ary lehilahy mahery ny tompo mombanao ozy izy ny anjely tamin'ny Gideona. Gideona tsy mahita an'izay sary zay. Fa olona reraka sy tsy ampy sakafo no hitany. Olona faralahan'ny dadany no hitany. Olona avy amin'ny Benjamina no hitany. Olona kely voninahitra no hitany. Fa izy Andriamanitra za hamonjy ny firenena amin'ny alalanao.
sa tsy mila voninahitra zany, sa tsy mila titre, sa tsy mila chiffre. Dia zao ndany ianao maka olona rehetra zay voninkiady, nangonina ny Israely zay voninkiady. Rehefa natao ny fanisana, raha tsy diso a 2,4 no isany 22,000. Zay ny chiffre. Tamin'izay Andriamanitra mba nanontany chiffre. Firy ny isany ao 2,4 22,000. Ay, be loatra zany ozy izy. Le olona divana amin'ny ohatra ny fasika eny amoron-dranomasina. Tena gaga mihitsy ny olona hoe be ohatra hoana zany. Le olona divana afolo eniny reto ve dia reto no efa eo am-pelantanana. Ohatrany hoe ianao manana problema 5 millions francs. Dia ohatrinona ny eo am-pelantanana ray etsy. Be loatra zany ozy Andriamanitra. Dia ahoana ny atao? Ameo mahantra ny 7,000. Azo lova sao diso ny chiffreko. 7,000 sy firy moa zany? Ray etsy 10% sisany ilay. Zay fotsiny. Ary elapetsika mieritreritra. Zay meo mahantra 7,000. Ray alina sisa dia ampy. Dia takizay nataony tamin'ny Israely. Teneno izy izy. Dana teneno ny olona. Teneno izy zay matahotra. Dana mody. Nomboka faly za tsy hoe matahotra. Fa ny zanako tena mbola. Raha maty tsisy amelona ry zareo. Fa teneno i Gideona izy hono hoe tsy matahotra hoe. Fa vonina izy arako faty aminao efa le ankizy ny mampalahelo. Zay teneno anazy. Lasa nodiny ray alina. Fa mbola nisy ray alina teo. Ozy Andriamanitra mbola be loatra reo. Dia zao ny atao ndana say vao misotro rano izy rehetra. Dia rehefa nasaina misotro rano, sélection re zany. Tsy mba nasaina nampiseho CV hoe izy mba tena piady aminareo. Mba manao démence daholo aloha ohatrany ao na ny danse andrangana. Zay tsy mahay midanse saina mody, zany ve tsy elaran'ny olona indray mandeha zany dia vita. Fa ndana mody. Le fasony combat, zay mavita finaliste zay ny miady amin'ny Moabita. Fa ny azy zay misotro rano ohatra fisotro ny amboka amin'ny lelaka rano. Dia misy olona misitona conclusion zay manetry teny, tsisy idira manetry teny zany. Zay vitsy fotsiny ny azy. Zay ihany 300 sisa ny farany. Reo 300 reo ndao tsika hiady amin'ireo Moabita reo tena. Ahoana ary zany zavatra zany? Dia hoe hanao entraînement mandritry ny 2 volana, tsy mila 2 volana zany manao entraînement. Dana mitady tavy, dia dana mitady jiro. Dia velesitsika iny mitondra hazo tsika, velesitsika le izy. Zavatra tsisy idirana ohatran'izany. Zany ny fomba fiadin'Andriamanitra. Andriamanitra rehefa misafidy Davida ny azy ny antsony. Ferintsika amin'ilay tantaran'ny Saoly. Saoly tena hors norme, tsy norme amin'ny Baiboly mihitsy ny Saoly. Satria Saoly ngeda be, lava jorangana be mihitsy izy, ary tena miaramila izy, ary tena piady. Dia ozy izy Andriamanitra io safidio. Tsy norme amin'ny Baiboly iny zavatra iny. Fa ny norme amin'ny Baiboly dia norme andry Davida, le olona sampotsampona ohatra reny foana. Izy tsy maka olona normal zany mihitsy. Raha vao ianao normal tsy tiany ianao zay. Raha vao ianao no hoe tena bebe vola tsy maka anao zany. Fa ny azy le tsy norme, iny ny azy ny alay. Le tsy ampy sakafo reny ny alay. Le tsy fantatra atao inona, iny ny azy ny alay. Tena lainy Davida. Osytsika teo hoe roa taona teo eo fotsiny mba juste ientrenena ny Davida, anamboarana ny toe-pony Davida fotsiny hoe ianao na misy manenjika ary ianao tsy mahazo mikitika Saoly zany. Zay fotsiny zavatra ampianarana ny tezana moramora, ny tezana moramora Davida. Dia le Davida kely iny lasa mpanjaka nandritra ny vanim-potoana 70 taona tao Israely. Tonga Jesosy aty amin'ny vanim-potoana. Nisy fotoana osytsika feno olona no voriny. Dia ny sakafo tsy ampy. Ny olona le fanoana 3 andro miaraka aminy. Fa inona zavatra ataon'ny tompo? Mofo 5, azan-drano 2, zay fotsiny ihany. Ampy amikisany olona tsy omby 10,000. Ohatr'izay foana. Ohatr'izay. Andriamanitra tsy mirara tary miarika. Voatselitsika fampiresaka any am-bokin'i Petera. Zao ny filazan'Andriamanitra azy. Ny ray andro amin'Andriamanitra dia toy ny arivo taona amintsika. Ary ny arivo taona amin'Andriamanitra dia toy ny ray andro amintsika. Andriamanitra tsy mirara.
Zay taremarika. Ary tsy tian'Andriamanitra ny fiainantsika. Zay le tantarany Davida atao amin'ny tantara voalohany. Kronika ny atao an-tsaiko fa tsy hoe Korintiana koa. Atao amin'ny tantara voalohany. Davida te ahazo toky. Davida te hanorina ny finoany. Te ampilamina ny sainy amin'ny zavatra izay eo am-pelantanany. Amin'ny miaramila izay eo am-pelantanany. Te hanao comparaison, fampitahana. Ny fireneny amin'ny alalany zavatra izay eo am-pelantanany. Manao kajikajy hoe raha tafiany ihany tsika. Raha tafiany ihany tsika. Ihany na resitsika. Ihany ohatrany tsy resitsika. Aleo milamina, aleo tsy manohatra an'ireo. Aleo tsy mikitikitika an'ireo. Aleo ohatra zao. Fa ny an'Andriamanitra tonga dia tezitra izy ny tranga ilay izy. Maninona ianao no manao an'izany? Za mamonjy ny Israely tsy amin'ny alalan'ny isan'ny miaramila. Za mamonjy ny Israely tsy amin'ny alalan'ny isan'ny tafika. Tsy amin'ny alalan'ny karazam-pediana izay ananany. Tsy amin'ny alalan'ny fahaizana amin'ny pahalalana. Fa ny Jehovah niady ozy izy fomba fiteniny izay. Zasa ianao zanak'Andriamanitra ihany koa raha lasina bavy amin'ity andro anio ity. Andriamanitra tsy tia ny fiainantsika akintsika amin'ny taremarika. Amen. Tsy tiany ny fiainantsika iankina amin'ny taremarika. Ka rehefa tsaratsara ny taremarika eo anatrehanao dia milamin-tsaina ianao. Afa-po ianao. Mety tika. Raha mba tafavoaka indray aloha atoato. Mba misy oxygène indray aloha ny fiainana mandritra ny 2 volana. Hito ny 2 volana manaraka. Ary rehefa kelikely ny taremarika eo am-pelantanana dia iny amin'izay matahotra. Mitovy amin'ilay mpanompo ny Elisa. Rehefa fomaraina izy, Gehazi ny anarany, nahita miaramila marobe, nanodidina ny tanàna. Dia ozy izy, Gehazi niresaka tamin'ny Elisa, indrisy tompoko. Inona no ataontsika? Ho faty itsika raha rehetra isan'ny miaramila ireto. Ao anatin'ny Baiboly ao tena lazaiko anao feno mihitsy ny zavatra tahaka izany. Misy an'izany ry Eli mpaminany tena andeha ho alaina fa miaramila 50 lany andeha haka azy. Dia miantso azy, ry lelan'Andriamanitra mandidy anao mpanjaka andao anaraka anay. So fotsiny valiten'ny Eli ery ambony tendro mohatra milingilingy ery izy. Raha zany lelan'Andriamanitra kisy afo avy any an-danitra andevina anao sy ny miaramila anao. Ripaka ny olona 50. Tsy mila komba, tsy mila nainana ina. Zany karazan'Andriamanitra zany lay Andriamanitra izay tompoko zasy ianao ihany koa. Andriamanitra tsy miraharaha izay chiffre izay mitranga eo. Ary mifanohatra amin'izay ary ny anazy. Nisy fotoana ny Israely niady. Ay angamba ny anara'ilay tanàna faharoa. Nanafika izy aloha any Jeriko. Dia rehefa niady tao Jeriko dia tsy nisy ninina natao. Fa niodidina ny tanàna ny natao nandritra 7 andro. Dia nitsahatra, dia niorakoraka, dia rava ny manda ny tanàna, dia vonoina ny olona rehetrarehetra tao. Dia natao babo ho fananana. Rehefa tonga teo Ai ry zareo, ozy izy tanàna kely Ai. Aza maniraka ny olona rehetra fa reraka ny olona. Fa alao le remplaçant reny alefa. Dia nalefa tany ny remplaçant. Arivo nga manisa miaramila tao Ai, nisan'ny Israely 2 arivo, fa resa ry zareo. Resa ry zareo. Satria manina tamin'izay fotoana izay moa misy ny tantarany akany. Fa démonstration ihany koa ao anatin'ilay izy. Andriamanitra tsy mifonctionne amin'ny chiffre. Zasy ianao ny fiainantsika rehefa nomentsika ny tompo. Raha mihiritsika hoe izao fiainako izao efa napetrako taminao dia ianao Jesosy lay mpamonjy efa nikeko Andriamanitra. Raha nomentsika ny tompo ny fiainantsika. Aza kinona amin'ny taremarika ihany koa. Raha lay Andriamanitra tsika tsy mandeha amin'ny taremarika. Raha lay Andriamanitra tsika tsy mandeha amin'ny taremarika. Aoko zasy ianao izay atao hoe zanak'Andriamanitra. Izay nanolotra ny fiainantsika ho an'ilay Andriamanitra. Izay manana antoka fa nateraka indray marina ho amin'ny Jesosy Kristy. Aoka ny antoka nanatsika tsy petraka ao amin'ny taremarika. Nataky ny ahoana asanao dia tsy antoka mihitsy io anananao assurance ny amin'ny fiainanao ho avy. Iny ao anatin'ny ray mpimaso dia ripaka. So anao mieritreritra hoe za manana an'izao, za manana an'izao, za manana an'izao. Ripaka eo anatin'ny ray mpimaso. Nisy tantaran'olona anankiray izay tantara tena nisy. Nakany an-dafy izy mivady, hitady asa. Rehefa hitady asa dia
mipetraka tany niary zay le kajy rehefa niary nandritra ny taona maromaro dia tonga fotoana hodiny eto Madagasikara amin'izay rehefa tonga fotoana hodiny eto Madagasikara nandany fotoana rehetrarehetra iariny ho an'ny fananana dia efa mba afapo hoe navita zay tokony ho atao rehetra nafatratra ny entana tao anatin'ny container feno ny container anankiray nandeha sambo tonga ry zareo teto Madagasikara nandeha avion ny andro sambo tonga nandeha ny vaovao nivoaka vaovao afaka 20 andro sa 30 andro ny letika le sambo nitondra ny entanareo anatin'ny ranomasina le fiainana ny eritreretina fa assuré satria maninona ny asa tany andafy nanangona euro nanangona dolara zay vao tena hoe tafita tafita ny ranomasina tokoa ianao fa fiainanao tsy tafita satria maninona tsisy antoka izany eto amin'izao fiainana izao fa isorana ny tompo tao anatin'izay fotoana izay nafahanzareo ny eona tamin'i Jesosy tena voavonja fanany za te hizara aminao amin'ity androandroany ity tsika mandehandeha eto amin'ity zao tontolo izao ity ny fahavalontsika goavana indrindra dia ny fisaina zao tontolo izao zay ny fahavalonao goavana indrindra tsy izao tontolo izao ny fahavalonao ary zay ny problema mampatonga antsika tena afaran'Andriamanitra mihitsy anana rahalahy sy anabavy ifaneraserana satria maninona raha zao tontolo izao ny ifaneraseranao foana dia ny fisaina zao tontolo izao no tafapitany aminao ny kajiny zao tontolo izao no tafapitany aminao ny kajiny zao tontolo izao ao anatina taremarika tahaka izao dia tafavoaka ny kajiny zao tontolo izao ao anatina taremarika tahaka izao dia mety fiainana rehefa notaninao ny olona ohatrina mahavelona eto Madagasikara zao ariary fa milazanao raha zay fomba fijerin'ny olona izay no jerenao dia lasa ianao anao ny fomba rehetrarehetra atafavoahana an'izay taremarika omeny zao tontolo izao izay hoe rehefa ohatran'izao ny fiainana dia mba miaina mba masofle mba milamina mba malova trano tsara malova vidin-jiro tsara mba misakafo araka ny tokony ho izy mba ampy ohatran'izao dia mba misy tahiry kely azo atao ohatran'izao dia mba afaka manao ohatran'izao dia afaka ohatran'izao sasa ianao zanak'Andriamanitra zao ny dikan'ny Romanina toko 12:12 aza manaraka fanao zao tontolo izao aza manaraka ny fisaina zao tontolo izao zao tontolo izao mametraka ny fiainany eo ambony taremarika mamaritra ny fiainany eo ambony taremarika ka milamina ny fisainany tahaka ilay tantarany Davida teto manana miaramila 1,570,000 milamina kosa zany par rapport amin'ny vanim-potoana izay nisy tamin'izany fotoana andro zany matahorany firenentsika par rapport amin'izany isa izany par rapport amin'izany tafika izany par rapport amin'ny zavatra zay misy eo am-pelatanana ary zay mihitsy natonga n'ilay sazy napetraka Andriamanitra ohatran'izao amin'izay sazy izay nomen'Andriamanitra teo anatrehan'ny Israely zao ozy izy ny safidy amin'izay ozy izy Davida hoe za kapohana za sy ny mpianakaviko kapohana alao zay mitata ny sazy rehetra fa za ny Israely fa tsy maintsy ny Israely ny voasazy satria maninona modifiena amin'izay le chiffre izay nianteherana modifiena amin'izay le chiffre izay nananana toky dia zao ny safidy izay nomen'Andriamanitra zao ny safidy omeko anao iza ny tianao ho resan'ny fahavalonao intelo ve zany hoe ao anatin'le farisena intelo izy chiffre iova ao anatin'le izy sa ho tratry ny arety mandringana ianao mandritra ny 3 andro tsy tadidiko le 3 fahatelo fa lay safidy anankitelo dia manova n'lay chiffre daholy satria naninona lasa natoky chiffre Davida probleman'Andriamanitra ao anatin'io tantara io dia zao misy resaka anankiray izay milaza hoe nenatavy Jesosy rona ka namelidaka zany hoe rehefa mahazo assurance zay isika dia akisantsika amin'izay Andriamanitra efa manamboly zay Andriamanitra efa vavanao moa ve hiteny an'izany ianao nge ho avy angona foana na ho tonga hivavaka foana fa fonao sy ny sainao manomboka misy modification any anatiny any manomboka misy fiovana amin'izay rehefa mbola tsy manana ianao mihiry ianao tsy manana hafa-topoka afa-tsy ianao tena momba anao rehetra hatrany etapon-doka hatrany paladia miara-milaza an'izany ao anaty fisainanao tafiditra ao anaty fisainana ao ny ratrapo rehetrarehetra lazay ny fianakaviana hoe kely mavomavo inona makatsy makaroa le karama kely
sy sisa miara miteny daholo hoe tsy manana afa tompoko afa-tsy ianao. Fa rehefa mibotsina ny any am-paosy sy ny any amin'ny banky sy ny any le hira mitohy foana tsy fa tsy ao tsony ny loha mihira azy. Tsy ao tsony ny loha mihira azy. Ary zay zavatra ny problema amin'Andriamanitra. Manino tsika misy ady tsy indraindray. Manino tsika misy problema. Manino tsika fiainantsika io milatsaka indraindray. Tsy fantatrao zany. Ary averiko eto le resaka aza manontany ny tompo zany hoe inona ny ratsy nataoko. Tsisy ratsy atao io, tsy voatery isy ratsy ataonao zany. Fa taitaitra fotsiny izy ao amin'ny seza fiandrianana eo. Dia alatsany io. Ozy ianao hoe fa naninona ko tsy maninona fa izay fotsiny aloha. Mampatonga anao iorina. Mampatonga anao amikotra. Mampatonga anao tsy hitoky amin'ny miaramilanao. Miaramila nge ireo e. Sy ny amin'ny soavalinao. Mangamanga izy soavaly. Miaramila le mavomavo sy le menamena iny. Miaramila ireo. Toy Andriamanitra mba hatonga anao tsy hitoky amin'ireo fanananao ireo. Tsy hitoky amin'ny zavatra izay misy. Tsisy ninona azo hitokisany zany atao amin'izao tontolo izao. Fa tsika rehefa tafafindra ao anatintsika fisaina an'izao tontolo izao dia te hanana an'izay assurance izay isika. Te hanana antoka isika. Te hanana antoka isika fa ilaminy fiainantsika. Te hanana antoka isika fa rasendratratra ny aretina tampoka. Oza rehefa miresaka hoe rehefa tsy njovinao vody andro omerika dia omerika io ary tsy vita nomerika fa orambe mivadravatra io. Tsy mijanona io raha tsy lany daholo sy ripaka ny miaramilanao sy soavalinao. Tadidinao zay manomboka androany. Ao manomboka mienahena amin'ny miaramila sy soavaly tonga dia miazakazaka mandoalika ao anatrian'ny tompo hoe tsy manana hafa aho. Tsy io ny mahavonjy anay. Zahay zanak'Andriamanitra. Zahay mpanompon'Andriamanitra. Tsy io ny mamelona anay. Tsy io. Ny mpampiasa tsy io ny mamelona anay. Ny orinasa tsy io ny mamelona anay. Le mandeha natao interview ny mpiasan'ny Google. Orinasa ngeza be ao États-Unis. Dia natao interview ry zareo. Izay nanontaniana rehetrarehetra. Nanomboka hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny planton. Dia samy lokaloka hoe tsy ahita asa ohatran'ity. Fa zay tsy alato mandrakizay. Ka le orinasa tena, le orinasa zany tena mahafinaritra be. Misy salle de sport ao anatiny. Misy cantine mahazo mihinana zay tiana rehetrarehetra. Misy heure de pause foana mandritry ny tontolo andro. Atao zay mampilamina sain'le mpiasa. Dia ozy le mpiasa ny resaka hoe tena tsy ahita ohatran'ity. Fa ho zanak'Andriamanitra tsy mety zany. Tsy zany. Ninona mety ao anatin'ny fiainanao. Nahoana sifra eo am-pelatananao. Androany tsy te hampatahotra anao hoe anjavony io. Fa te ilaza aminao aza miantehitra aminio. Ary na inona sifra tsy hanananao raha marary ianao androany. Tena zay miprofo fa tsy tiany tompo ianao hiantehitra aminio. Ko tsy narary ary tsy navita le izy ko maika fa marary. Tena mara zany. Tsy narary ary tsy navita le izy. Misy olona tena mieritreritra an'izany mihitsy hoe raha zao no marary, izy amin'io salama tsara. Raha zao no marary dia efa maty. Tsisy ninona azo atao intsony. Sasainao zanak'Andriamanitra nanankina fiainantsika teo anatrehan'Andriamanitra. Androany ny tompo mamerina fotsika sy saitsika fa tsy Andriamanitra ny taremarika ny Andriamanitsika. Andriamanitra tsy miraharaha-taremarika izy. Fa nafiry eo. Tsisy antoka mihitsy izany fa vonjy anao. Ary nafiry eo. Tsisy antoka mihitsy izany fa ho simba fiainanao na ho rava ny fiainanao. Ny fiainantsika eo pelatanan'Andriamanitra. Ozy isika ny resaka hoe ny fiainantsika dia miara-miafina amin'ny Kristy Jesosy ao amin'Andriamanitra. Amen. Tsy miafina ao amin'ny karamambady. Tsy miafina ao anatin'ny zavatra izay andrandrainy ny olona eto amin'izao tontolo izao. Ny zavatra izay mahafinaritra ny olona indrindra ny malagasy, indrindra sy fikira malagasy sy ediny malagasy varotra indrindra. Azany atao hoe miasa fanjakana zany. Dia le retirety knapsa. Miandro volany knapsa.
rehefa tafiditra mpiasa-panjakana jereny re olona antitrantotra reny rehefa miresaka amin'ireny ianao ataovy izay hidirana mpiasa-panjakana rehefa tafiditra ao a mahazo logement assuré ny retraite tsisy assuré izany zay miaraka amin'ity Jesosy ity fa dia mila fantatra ao a zay natonga azy nanafatra tsara mihitsy hoe ny loko marina dia maninona moa izy ndray maka velo ny finoana rien n'est assuré le izy zany izy sady mampahery ny mandetika finoana ihany koa zay ny azo fomba fiasany sady akiviny ianao ny ampahereziny ao aminy daholo ny fanakiviana sy ny fampaherezana akiviny ianao io tsy mahatonga anao lavitra zany fa ampahereziny ihany koa ianao io tsy mahatonga anao lavitra fa za mahatonga anao lavitra ary rehefa ampelantanaka ianao tsisy ninina tahorana amen zay ny afatra tapany voalohany ho atsika ny tapany faharoa ihany koa dia zao oza hoe tsika dia mamatra ny fiainantsika eo anatrehany tarehimarika eo anatrehany tarehimarika rehefa mianatra ihany koa zany dia aporisihana mihitsy ankizy raha vao ratsiratsy ny tarehimarika tandremo raha vao lehilahy izy zany lasa mpitarika posy tovy tsara dia raha vao vehivavy izy dia aloha tsy teneniko aloha tsy teneniko anatreha le tarehimarika foana no conditionné ny fiainana fa len'le Andriamanitra tokontsika nampitarika posy ary afaka nianana fiainana tsara miaraka aminy tsisy an'izany dia ho zany tapany faharoa dia zao fampisarako amintsika amin'ity andro ity dia zao raha Andriamanitra raha isika tian'Andriamanitra hiaraka aminy tsy miankin-doha amin'ny sifra tsy miankin-doha amin'ny tarehimarika dia isika ihany koa tian'Andriamanitra anana fomba fijery ny hafa iralatsika sy ny anabavitsika tsy miankina amin'ny sifra amen tsy miankina amin'ny sifra inona moa ny dikale tsy miankina amin'ny sifra ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe manome voninahitra mitary lalana amin'ny fanomezam-boninahitra zasenao reo ny valeur atsika eo anatrehan'Andriamanitra dia tsy miankina amin'ny tarehimarika tsy miankina amin'ny hoe ohatrina ny rakitra omenao rehefa avy eo rakitra omenao dia omenao sy tsy omenao dia sy tsy omenao ihany koa sy anananao dia anananao sy tsy anananao tsy anananao tsisy raharahin'Andriamanitra an'izany fa za ihany koa dia ampenarin'Andriamanitra ao anatin'izany afatra izany tsy jery ny rala sy anabaviko na hanome laza sy voninahitra na tsy fanajana ihany koa sy tsy fanomendram-boninahitra par rapport amin'ny resaka tarehimarika tsy rehefa mijery anareo dia ianona ianona ohatratra jery tsara fomba fitenin' Jesosy rehefa nanontany ny mpianatra hoe nijery hoe iza no lehibebe kokoa ny tady ny fampanontany hoe iza ny lehibe dia lasa i Jaona sy Jakoba nahita hevitra rehefa nitoron'ny mamany hevitra hoe mandehana tenino amin'i Jesosy teny mbola tsisy ny teny hoe rehefa makany amin'ny fanjakanao ianao hoe dia aloha izay miralamba eo kavisy akavanana tsy maninana ny ray ny antsy na ny ray izy rehefa zay fotsiny dia zay mba kaviny ray dia ray akavanana tady voninahitra ry zany fa ozy izy Jesosy nampianatra mihitsy ny fiarahana amiko sy ohatran'izany ny fiarahana amiko sy ohatran'izay fa zao zay teo lehibe aminareo dia maninona mpanompony izy rehetra ny fiarahana amin'Andriamanitra ihany koa raha lasa nabavy dia tian'Andriamanitra isika tsy fampijery tsy fanome valeur tsy fanome tombam-bidy izao tontolo izao dia manana fomba fisainana tahaka izany rehefa tsotsotra fekanjonao dia ahoana zandry na dia efa hita izao raha le olona hoe efa lehibe dia mbola tedavina atao zandry ihany ary rehefa hita fa bebe voninahitra le olona na tanora zao ary zokinay rehefa mandeha dadatoanay za manana dadatoa ngedangeda ohatra mibe voninahitra zay voajereny izy dia hitanao ohatra mibe voninahitra le rangaty zay sambyzay eo ihany mahalala hoe tsy dia afaka loatra izy androany dia mitondra tomobile izy ndre mandeha dia zakana ny polisy izy teo ambany-dia teo dia zakany polisy izy teo ambany-dia dia adino ny papieny dia natsony aho tamin'ny telefona zay atero aty ilay sy ny papieko fa adinoko dia tazomy polisy eto dia naterina le papier rehefa naterina teo amin'ny polisy le papier izy moa la généreux be zay dia natsony le polisy dia meny vola le polisy zany ohatrany hoe nandefitra taminy dia meny zay izy le polisy misaotra ray aman-dreny misaotra dia mehamena le
polisy raha mba fantatry ty polisy ty moa nytaonan'ity rangaty le polisy amin'efa sola be olona efa madiva hiditra retirety ngiaray ny fantatro tsara ny taonany eo mbola tsy am'izay fa juste le pôzipôziny le pôzipôziny ohatra ny debadeba ohatra ny olona rehefa mipetraka izy dia ataony ohatran'izao ny tanany gesta be dia matahotra daholo ty olona rehetrarehetra ty zay fomba fijeriny zao tontolo zao matsiaro ny fomba fijery Samoela zay nahitsin'Andriamanitra ihany koa rehefa nijery ny Eliaba sy ny pôzipôziny Eliaba izy na tsiaro ny fisafidianan'i Jehovah ny Saoly izy tsy azony Samoela hoe Saoly angeka tsy ao anaty kajy ny tena marina fa natao teteza mita fotsiny lapon fotsiny Saoly dia ohatr'izay ny fomba fisainany Samoela hoe ity ohatra mitovitovy amin'ny Saoly sady mpiady ty Eliaba tena ty mihitsy ny safidian'i Jehovah osy Jehovah ny resaka taminy aza mijery ny tsanganany ianao aza mijery ny pôzipôziny fa za tsy fidy an'io mihitsy dia inona zavatra antranga nampandrosoana daholo zanaky Samoela zanaky Jese rehetrarehetra efa voalohany le anankiray outsider efa niafatra zao ho eto aty daholo zanaka ao fa misy osorana mpanjaka mbola nisy voafatra iny ny azo antoka aloha tsy rangala izy andraso miondro ny data aloha zay ny andeha ho any lasa daholo izy rehetra fa tsy niteny mihitsy Jehovah hoy Samoela nyreza reo daholo ve zanakao hatramin'ny Jese ny sozo an'le zanany misy tsy izy iny tsy izy ireo no izy ianao nge tsy azoko ry Samoela Eliaba efa ozy ianao io no izy dia lazainao tsy izy ndray le izy ka Jehovah ny teny tsy izy io andana tsovy le faralahy fa raha tsy tonga izy tsy hanomboka ny fanatitra izay tsy maintsy atao natsoana Davida tonga avany izy ozy izy hoana ny fomba fiteny saotra masina ary izy dia tovolahy kely mavomavo koely feno vovoka ny volo menamena volo baribary maso yeux doux malefaka ny masony any tena olona tsy vonona iady mihitsy tena mijery azy ianao ty verangatsy taon'ny olona mahita any tena fa mivoaka fiavany an-danitra io no izy osory izy tovolahy kely 17 ans nosolo za ny fomba fijerin'Andriamanitra raha lasanabavy Andriamanitra tsy mijery anao mihitsy aza mieritreritra mihitsy ny pôsipôsiko ngambany rehefa nataoko fandiniana mety ty zavatra ohatran'izao dinga masafidianan'Andriamanitra mety mba ohatran'izao mahifidy kosa izy tsy mifidy zany mijery anao le azy tena contraire mihitsy ny azo mijery le olona mitringatringa reny le olona dontodoto mety koa ty ray ty ry Petera ny natsony Petera nge osika mbola toizana ihany le resaka chiffre na ny complexe d'infériorité raha lasanabavy zay vokatra chiffre tenue nge zany chiffre nge mampatonga atsika manana complexe d'infériorité chiffre na ny complexe de supériorité fieveran-tena ho manana zavatra fieveran-tena ho ambony esoreny amin'ireny olona reny nge fananany sy ny zavatra rehetrarehetra zay ana ny reharehan'ny olona nge dia chiffre foany zay efa fotsy volo ka chiffre nge zany tsisy olona 30 taona fotsy volo mihitsy ka hiteny anao an'izany zay efa fotsy volo 30 taona fotsy volo tanora izy amin'io fa chiffre mampirearea azy io za 70 taona zay va velona talohanareo zay nahitan'izany mena lampo zany zay nahitany VVS nareo tsy nahitan'izany zany ireharehan'ny olona fa zany complexe zany tsy avy amin'Andriamanitra zany amin'Andriamanitra tsy isy dikan'izany le Andriamanitra tompontsika tompon'ny éternité alpha sy oméga fiandohana sy fiafarany tsisy rara izy chiffre anao zany ny chiffre mampatonga ny olona mirehare ary chiffre ny mampatonga ny olona manana complexe d'infériorité za olona tsy nianatra na tsy nianatra ary ianao ny olona fidian'Andriamanitra rehetra tao anatin'ny Baiboly tsisy nianatra zany ry Petera natsoan'Andriamanitra mitory amin'ny olona Petera tsy omby 10,000 ray mibebaka voangan'izay namaky ny tantarany asan'ny apôstôly Cornelio miaraka amin'ny gradiny rehetrarehetra fa tonga avany Petera tonga dia niazakazaka dia niankoka teo anatrihan'ny Petera ndray nanangana azy tsangany ianao folombelona tahaka anao ihany mety ao tsainy Petera mba fantatrao mantsy ho fahaizako sy ny fananako tsisy 0 fa mekoka eo anatrehany
sao tontolo zao ozy izy miresaka amin'ny Mosesy ho ataoko Andriamanitra eo anatrehan'ny Farao ianao. Nefeny Mosesy mpiandrondry 40 taona 40 ans d'expérience teo amin'ny fiandrasan'ondry ry mara sy ry mavo sy ry sadika ny fatany fa miankoka eo anatrehany mihitsy Farao ary ny fopona mihitsy andana moy. Tavoaloha Mosesy ny teny alefaso ny oloko anompo aho. Fa any faraparany amin'izay mifona mihitsy Farao miaraka amin'ny jeneraly sy ny tafika rehetrarehetra mandehana moy. Mbola nasiany rehetra zay mampifilafila indray rehefa avy eo zay tsy andera tsy mahazo cadeau. Zay tsy nefa teo izay andeha alefaso ny oloko andeha anompo aho Jehova avy eo indray tsy andeha hony izy raha tsy mahazo cadeau. Teteziny izy rehetrarehetra ny tranon'ny Egyptianina. Izy zao aka cadeau. Ina cadeau ilainareo? Firavaka, volamena, volafotsy, zay tsy mila raha vao tsy vrai sao de le plaque eny alefa eo tsy tianay reny fa le vrai ihany. Menkoka eo anatrehan'ny olona tsisy ninninina, tsy manana fahaizana na inona na inona, tsy manana fahalalana na inona na inona. Raha lasiana bavy eo tsy avy amin'Andriamanitra ny complexe. Esory ireny. Na CPR ny anananao ianao ary mba manana an'izany. Fa reo olona amin'ny Baibly reo tsisy manana inona. Zay ohatran'izao zay avy any anany zay tsy navita CP akory efa hoe ianao ary mba navita tatreo amin'ny T5 na T3 na T2 na T1 na tsy fantatro ny anatra abidi fa le olona nge tsisy mahay azy zany. Petera nge mandra-pahantiny tsisy nge nanoatra ny boky ny Petera io so iverinao mieritreritra fa Petera nanoatra ny Petera io, marka nanoratra an'io, marka mpitatsoratra de izy mitantara fotsiny hoe zay niaraka tamin'i Jesosy de ohatra zao ny filazantsara ny marka tsy marka akory ny mpianatra Jesosy fa Petera ny dikte taminy an'io hoe zao ny tantara ary marka zao ny zavatra nandeha tao de zay niaraka tamin'i Jesosy de nisy an'izao tantara de aveo zay nentiny taty de aveo zay nentiny filazantsara ny Petera io marka io no tena réalité aminy. Fa Petera mandra-pahafatany tsy manana fahalalana na inona na inona. Fa Andriamanitra momba azy ary mekoka eo anatrehan'ny mpanjakan'izao tontolo zao. Sasenao ihany koa ny valeur atsika tsy any fahaizana mampahalalana fa valeur atsika ilay velona ao anatintsika. Malala an'Andriamanitra ianao satria misy Jesosy velona ao anatinao. Be voninahitra ianao satria misy Jesosy velona ao anatinao. Fa farazia ambany ary tsisy dikany ianao. Na mananinona ianao na mananinona fa tsisy fiofi Jesosy velona ao anatinao. Na mahinona ianao na mahinona, na taky ny ahoana na taky ny ahoana afatatry ny fahaizanao. Mpanompon'Andriamanitra anankiray tena témoin zany zavatra any. Olona manana doctorat sy agrégation. Fa tao anatin'ny ray mpimaso mipiky ty atidoty tsy mahay manoatra 2. Eritreretinao zany olona nianatra amapolo taona ny maro fa ao anatin'ny ray mpimaso tsy haintsony manoatra 2. Tsinitsiny. Il n'y a rien d'assuré. Tsisy valeur ny zavatra rehetra. Fa ny valeur atsika teo amin'ny Jesosy. Ary valeur ny raha lasiana bavitsika ihany koa. Tsy any amin'ny fianarana sy ny fahalalana. Aza manilika olona noho ny amin'ny tsy fahaizany. Amen. Zanak'Andriamanitra mitovy isika. Ary eto dia mijoro eto masoa fiangonana rehetra hatramin'ny en ligne. Raha miovy zay fomba fisainako izay dia manatona dia miresatsy ohatr'izay ilay nampianarinao paster. Fa ozy ianao isika zanak'Andriamanitra ary zay no valeur atsika. Tsy misy zavatra hafa valeur atsika. Ny fitafintsika tsy valeur atsika. Ny akanjotsika tsy valeur atsika. Ny kirarotsika tsy valeur atsika. Rehefa mijery zanak'Andriamanitra ianao dia zavatra tenen'ny vavany ny témoignage ny enoana fa tsy ny kirarony. Rehefa mijery zao tontolo zao dia kiraro ny jereniny ny olona. Dia iny ny évaluena anao. Ny tôbila tangenanao, iny ny évaluena anao. Raha vao mandeha bus ianao, valeur ny ohatran'izay ihany koa. Raha vao mandeha fiara hafa ianao, dia efa mitombo ohatran'izay. Mandeha Toyota V8 ianao, tombo be mihitsy valeur anao. Ary raha mandeha le dernier cri V6 ianao, lasa V6 indray mantsy zareo zao. Tena tonga dia tena tsisy samteny anao na ina na ina. Maniraka ianao tonga dia tsisy manontany mihitsy hoe fa ahoana na maninona zany irahanao. Fa ahoana tsy anina ny irahanao. Atao fanirakiraka. Metrika tsy mba tahaka izany. Fa valeur atsika teo amin'ny Kristy.
be voninahitra ny olona izay hitako ankehitriny satria manina misy Jesosy velona ao anatiny. Ary isika ihany koa dia tokony izay ny fomba fijerina eto anivon'ny fanompoantsika, eto anivon'ny ankonantsika. Tsisy olona ambaninao eto. Amen sa tsy amen? Tsisy olona ambaninao eto. Tsisy atao fanirakiraka eto. Amen. Ary tsisy olona amboninao eto. Fa isika rehetra dia iray ihany ozy izy. Amin'izany ozy izy dia tsisy andevo, tsisy tompo, tsisy grika, tsisy kitianina, tsisy barbarianina, fa izy rehetra dia iray. Tsisy lasy vavy eto amin'ny kristianina zany fa tsy any tokantrano a. Ny any tokantrano tena misy ny lahy dia tena misy ny vavy. Dia misy ny tenin'Andriamanitra izay milaza ihany koa ianareo vehivavy manekeny vadinareo amin'ny zavatra rehetra tahaka ny anekeny fiangonana Kristy amin'ny zavatra rehetra. Fa ilay ao amin'ny tontolo ara-panahy mihitsy mitovy isika. Raha ohatra ka misy ny irahana dia fifanampiana ny dikan'izany. Fa tsy hoe maniraka ny rahalamanda dia eny kosa tena solafa ny pastera mihitsy. Tsisy an'izany. Fifanampiana. Ny pastera tsy amboninao. Ny atony anampianao azy dia satria izy be asa. Amen. Fa misy pastera tsy miasa mihitsy nefa tena ny tetra roarovana be ohatrany. Fa ny pastera mampatonga ny hoe omena aja, ampiana, dia satria miasa izy. Satria izy mila fanampiana, sahirana kosa raha za daholo ny anao ny zavatra rehetra, sady zany ibabibafilana zany, amafan'ity estrady ity zany an'ity rehetrarehetra ty, ozy ny tenin'Andriamanitra izy teo lehibe aminareo dia mpanompony izy rehetra ka dia anompony izy rehetrarehetra. Fifanompoan'isa ataony mitovy tantana daholo. Eto amin'ilay mampiara prala, amam-penada, fa raha misy directeur vanginao ary amin'ny fiasany ary, tsy azonao tsona mihitsy izy hoe hitady ny rahalanina azafady. Ato ve ranabavioly azafady. Tady azy anefa ary amin'ny akay ary le olona amin'io directeur général na société dia ranabavy ny etsonao azy eo. Tsy any amin'ny tokony ho izy zany. Zany any am-piasana ary manana mpiara-miasa rahalahy ao amin'i Jesosy. Fa rehefa miantso azy ao anatin'ireo mba atsofokely monsieur hiaja azafady. Tena miainoa monsieur aza ataoko monsieur izy rehefa ty tsy ataoko monsieur izy. Satria izy aty izy rahalahiko. Aty izahay mitovy. Rehefa ny amin'ny toerana anankiray, rehefa ny amin'ny asa, misy ny ambony, misy ny antanatohatra. Azonao le resaka. So afangaronareo indray mantsy le raharaha. Ka izy tsy anaiky intsony rehefa ny ozy pastery mitovitsika. Zay rahalahy mitovitsika. Aza fanirakiraka mihitsy. Mitovitsika eo amin'ny Kristy, ao amin'ny fanompoana. Amin'ny voninahitra iaraha-manana amin'ny Kristy. Fa eo anivon' izao tontolo izao, mbola miara-miaina amin'izao tontolo izao isika. Dia tsy maintsy manome voninahitra rehefa. Azonao ve ny afatra androany? Tsisy complexe intsony. Lazao le namanao akaikinao, tsisy complexe intsony. Amen. Tsy miankina amin'ny akanjo, tsy miankina amin'ny fitafy, tsy miankina amin'ny vola, tsy miankina amin'ny kiraro, tsy miankina amin'ny volo. Any andafy tsisy an'izany fa eto Madagasikara misy an'izany. Misy malama loza any eto Madagasikara. Tsisy an'izany any andafy, tsy fantatry ny vazaha zany. Tête lisse. Lazao ny vazaha zany raha fantany, est-ce que vous connaissez tête lisse? Tsy fantatry ny vazaha inona zany, c'est quoi cette histoire? Fa malagasy mahalala an'izany. Ary malagasy manao fanavakavahana amin'ny alalan'izany. Ny malagasy na tsiarotsara mihitsy zany, mandeha nalahelo mihitsy ao fon'le olona anankiray zay. Le mpidera rehetrarehetra efa sectionné daholo ohatr'ohatr'izao ny endrikendriky ny caricature amin'ny mpidera. Madamadama tsy mahavoa mihitsy izy amin'io amin'ny hira. Tsisy audition mihitsy eo amin'ilay izy, ajerena fotsiny pôsy. Mety. Eo fotsiny ataovy lavidavitra le micro rehefa. Hitanao ihany le izy. Tsy mahavoa mihitsy izy amin'io fa atao tsangan'olona eo amin'ny devant eo fotsiny. Zany mpidera zany, ohatr'izao ny pôsipôsiny. Dia ilay olona tsy mifanaraka tamin'izay ny pôsipôsiny. Fa ny hodiny somary matromatroka. Ny volony somary olioly, ny masony somary boribory.
dia ozy izy ny olona hoe tsy mety aminao zay toeran'izay atao hoe feonao tsy mety nefa le ratsy mbola pira lavitra noho io nety a fa zay le fanavahana am Kristy tsisy an'izany iray isika rehefa manoroka nareo rehetra dia iray daholy tovy daholy aza mietrehitra an'izany mihitsy nena ohatra natao pastera ohatra zao fotsiny dia lasa izy avy eo nefa ianatona ohatran'izao mihitsy rehefa izy ny eo iray isika zay teneniko hoe mifananatra tsika mifanitsy rehefa misy zavatra regny misy rahatrapotra tsy tonga vavaka tsony izy rehefa aveo mamorona excuse hafa izy fa tsy tia ny lazainy zay za tsy dia afaka nefa izay ny tena nandratra ny fony tao anatin'le tantara iray isika ao amin'ny Kristy tsy misy ambony tsisy ambany tsisy complexe d'infériorité tsy misy complexe de supériorité tsisy be karama sy kely karama tsisy be voninahitra sy kely voninahitra tsisy olona hoe tena ianina tena fotsy volo amin'ny tany dia ianina ozay ako hoe ao anatin'izany misy limity mitandrina ihany afanareo mantsyndraindray tsy apopozina zay fa aloha mitandrina ihany le izy alao ajaina ihany araka ny tokony ho izy fa tsy boa kely 5 taona ny anao rahalahy ampapi ohatra rahalahy papiky fa ajaina ihany araka ny tokony ho izy le resaka zay fandehan'le izy eny are marina fotoantsika mino fa nanamboatra zavatra nipotsika izany zavatra zany ary mitaizantsika ampatongatsika anana fitokisana anana fiorenana anana faharetana tsy atoky amin'izay ananana tsy atahotra amin'izay tsy ananana amenna na ohatrinana karamanao tsy mampatahotra io amenna ary na ohatrinana karamanao tsy anananao antoka na inana inona io fa tsika rehetra dia samy mandeha araka izay ny antsony tompo atsika amin'ny fanetretena avokoa amen na hitsangana dia hivavaka hisaotra ny tompo anio samy miresaka tsy voatery misaotra ianao fa mety misy zavatra fa hitaritan'ny tompo anao dia miresa aminy anio arak'izay heninao fa nomeny anao raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava sotovoka